Ho famaliana ny antso sy ny fitarainan'ny mponina mahakasika ny fahalotoan'ny rano vokatry ny fitrandrahana. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany momba ny rano ihany koa. Nanasa ireo solitena sy tompona andraikitra ho tolagnaro ny orinasa QMM hijery ny fomba fitantanana ny rano anatin'ny toeram-pitrandrahana, manomboka amin'ny rano ampiasain'ny masinina mitrandraka, ny fomba fikarakarana sy ny fanadiovana ny rano avy amin'ny fitrandrahana. Fitsirihana izay nanasana ireo solitena ny mpanjony ihany koa. Teo ihany koa ny ONN sy ny solitena ny mponina ao an-toerana. Fitsidihana ety amin'ny faritry ny Mandena mijery ny zavamisy dia maromaro ny toerana izay nijerevana famoahana ny rano tiky izay hidina aty amin'ny laky ny mandromodromotra sy ambavarano izay midina makany avatraha. Ka ny hita tokoa izy io ny fomba fiasan'ny KMM, ny fagnatsarana izay nataony, ary raha mahita angamba izy ato zao fa tena tsy ahitavana ahiahy intsony zany raha ny fomba fijerinay izay manao fisidiana ety ifotony. Nojerena raha mifanaraka amin'ny fepetra takin'ny fanjakana ihany koa ny rano miainga avy amin'ny toeram-pitrandrahana. Io rano io izay tokony fanaraka amin'ny fepetra takina amin'ny rano mahazatra ampiasaina amin'ny renirano rehetra. Hita tokoa moa io fa raha tamin'ny taona lasa nisy an'ilay sosia nisy ahiahy hoe ahoana ny resaka fanadiovana ny rano, le circuit hoe fitretevana ny rano alohan'ny amoahana anazy. Dia rehefa nitakiany fanjakana moa zay zavatra zay tamin'ny QMM satria tsy maintsy jerena ny tombontsoan'ny vahoaka. Tonga dia nandray an-tanana avy an-trano zareo tamin'ny taona lasa dia io nahitantsika n'ireo station fampiakarana ny péage rehetrarehetra reo. Rehefa confirmé moa fa nazanona tsy zany mandeha foana ny suivi rehetrarehetra amin'ny resaka échantillonnage. Nanamafy ny eo anivo ny orinasa fa hanatanteraka ny tsakany sy andavany ny anjara birikiny araky ny fepetra takin'ny fanjakana amin'ny fahadiovan'ny rano izay ampiasana sy iveloman'ny mponina manodidina ny toeram-pitrandrahana.